Afantoky ny Papa François amin'ny asa fanompoana ny iraka ary ny fiantsoana ireo katesista ny afatra taony amin'ny fangatahana mandritra izao volana Desambra izao. Amin'izany indrindra no isaorany sy ankasitrahany azy ireo no ny hafanam-pony amin'ny fifampitana ny finoana. Andraikitra sy adidy lehibe eo amin'ny fiainam-piangonana tokoa mantsy no iantsoroan'ny katesista amin'ny fampitana ny finoana sy ny fanabeazana ny kristianina ao aminy, ka tsy misy mahasolo azy amin'izany. Hoy indrindra ny Papa raha milaza momba izany izy, manatanteraka iraka tsy azo soloina ao amin'ny fampitana sy fandalinana ny finoana ny katesista. Mampirisika azy ireo hatrany ny Papa amin'ny fitoriana ny vaovao mahafaly amin'ny fiteny vaovao sy ny fomba vaovao. Asongadin'ny Papa amin'izany ny mahiraka sy asa fanompoana tena izy eo amin'ny fanompoana ny Eglizy. Asehon'ny Papa fa tena fiantsoana marina ny maha-katesista, satria rehefa katesista dia katesista ho izy, fa tsy hoe miasa mba ho katesista. Amin'izao fotoana andalovan'izao tontolo izao sedra amin'ny korontana maro izao, dia velom-pisaorana ny Papa François noho ny herim-pon'ireo vita batemy izay mampita ny finoana amin'ny mpifaliana sy tsy ankijanona ary mampirisika azy ireo hitorovo hatrany ny vaovao mahafaly eo amin'ny fiainany, amin'ny kalemem-panahy, amin'ny fiteny vaovao ary amin'ny fanokafana lalana vaovao. Ny horonan-tsary na ny video ataon'ny Papa amin'ity volana ity dia manome ohatra amin'ny fiteny vaovao ho an'ny katesisy. Ao anatin'izany horonan-tsary izany no ahitana katesista sy tanora maro amin'ny manao sary amin'ny rindrina. Ankizy sy tanora ampolony miaraka amin'ny katesista mitondra bomba fandokoana sy loko eny an-tanany, manampy ny mpanakanto hanolotra endrika vaovao momba ny fanasa-tongotra eo amin'ny rindrin'ny lasapelin'ny paroasy iray. Katesista moa asa efa tranainy ve zany? Vao tsy ela fa tamin'ny volana May lasa iny no nanomezan'ny Papa François famantarana lehibe ho an'ny katesista tamin'ny fampianarana nataony momba ny asa fanompoana sahan'ny laika. Amin'izao faran'ny taona 2024 izao, ny Papa Ray Masina dia manamafy io karazana fanompoana io izay naharitra tamin'ny tantaran'ny Eglizy, satria ny asa fanorahana laika ataon'ny katesista dia tena fiantsoana iraka izany. Na amin'izao andro izao hoy hatrany ny Papa manazava, dia hitantsika fa amin'ny dioseze maro, amin'ny kontinanta maro, ny fitoriana ny vaovao mahafaly dia miankina indrindra amin'ny katesista. Izany no antony ilantsika katesista mahay sady mpitaridalana no mpampianatra. Ny Papa Ray Masina dia mampianatra antsika fa tsy asa ny maha-katesista fa fampianarana ao anatin'ny faharetana ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Tsy misy trompetra, izany hoe tsy misy fieboebona, amin'ny alalan'ny fiainana tsotra, amin'ny kalemem-panahy sy herim-po ary amin'ny saina tia karokaroka. Aokary isika hivavaka ho an'ireo katesista voantso hitory ny tenin'Andriamanitra mba hijoro ho vavolombelona mikasahina sy saina tia karokaroka, entan'ny herin'ny fanahy masina izy ireo.